Ry havana malala, tombontsoa lehibe ho antsika indray tafaraka eto amin'izao programme izao. Fantatro fa ho voatahy, ho tahian'Andriamanitra izao programme izao ary ho tahian'Andriamanitra isika manaraka an'izao programme izao. Ka dia faly miarabanao ary mankasitraka anao indrindra ny amin'ny fanaranao ny fandaharana. Milohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra, andiniantsika ny lohahevitra hoe mivavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra, dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra o Rainay, ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Ianao ilay mandahatra ny zavatra rehetra, mandahatra ny fiainanay, no nitahy ka nahatonga anay ho tafaraka eto amin'izao programa izao. Andriamanitra o, angatahako ny fitahianao manokana n'ity fotoana ity, ka dia mba ho fotoana voatahy ho anay ny minitra sy ny segondra rehetra izay laninay amin'izao fiarahana izao. Ingane mba hamelombelona anay amin'ny alalan'ny teninao ianao, angatahanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ry havana malala, mivavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Manana vahoaka manokana Andriamanitra araka ny fanambarany soratra masina. Angamba mety hozy ianao hoe ahoana moa zany? Vahoaka manokana. Andriamanitra ve manavakavaka eto amin'ny olombelona rehetra izay noforoniny eto amin'ity fiainana ity? Fa dia izany ny fanambaran'Andriamanitra, ny fidy vahoaka manokana Andriamanitra mba ho ataony fitaovana hiara-iasa aminy, aneho ny fitiavany, ho fitahiana ho an'ny olona hafa rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity. Zao no vakintsika ao amin'ny Genesis 7:20. Genesis 7:20 dia vakintsika ny 7:20. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy: fa efa nifidy azy aho mba handidi ny zanany sy ny taranany mandimby azy, hitandremanareo ny lalàn'i Jehova, anao izay marina sy mahitsy, mba hitondrany Jehova amin'ny Abrahama izay nolazainy taminy. Miresaka any amin'ny Abrahama eto Andriamanitra. Hozy Andriamanitra hoe efa nifidy azy aho. Nofidian'Andriamanitra izy mba ho vahoaka manokana, andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny lalàn'Andriamanitra, ary andeha amin'ny fomba marina sy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, mba hanaparitaka hizara ny hatsaran'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny mpiara-belona aminy. Ary aty amin'ny andro farany aty aoriana, rehefa ny tenin'ny apôstôly Paoly, ny apôstôly Petera azafady, Petera 1:2, andininy 7. Efa fantatry ny maro amintsika loatra. Petera 1:2, ny andininy 7. Dia zao ny fanambarana nataon'ny apôstôly Petera ho an'ny fiangonana kristianina. Tsy mbola fiangonan'ny andro farany fa mbola teo amin'ny fiangonana kristianina izay nanoratany, fa ho an'ny taranaka rehetra taty amin'ny testamenta vaovao. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Taranaka génération voafidy, satria nomena anjara asa manokana, nomena anjara andraikitra manokana, dia nilaza ny hatsaran'Andriamanitra. Nantsoin'Andriamanitra izy ireo mba hiala maizina, mba ho eo amin'ny fahazavany, dia natao hilazany zany, hizarany zany amin'ny olombelona rehetra izay mifanerasera aminy. Rehefa jerentsika ny tantara, dia nanana vahoaka manokana hatrany Andriamanitra, hatrany amin'ny namoronan'ny olombelona tany amin'ny saha edena,
ary nandritry ny tantara ny fandimby taoriana ny fahalavona. Rehefa tafiditra ny fahotana dia Andriamanitra nitahiry vahoaka manokana mba hanambara ny fandaminan'Andriamanitra, ny programan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, ary taona ny olona hafa rehetra mba ho tonga eo amin'Andriamanitra. Ary io vahoaka manokana io, zao ny voalaza Apokalipsy 7:7-8. Apokalipsy 7:7-8 rehefa miresaka ny amin'ny zavatra isy aty amin'ny andro farany, amin'ny fiafaran'ny tantarany zanak'olombelona, amin'ireo taranaka amin'ny andro farany, izay velona amin'ny andro farany. Ny Apokalipsy 7:7 moa zany dia miresaka ny amin'ny ireo fanahy izay manohitra ny Kristy ao anatin'ilay fifanandrinana lehibe ary mitady andringana mihitsy ny vahoakan'Andriamanitra izay nofidin'Andriamanitra. Kristy no ediny ary ireo mpanaraka ny Kristy rehetra dia halany. Zany ny ataon'ny Satana. Dia zao no vakintsika Apokalipsy 7:7-8. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry. Ireo lay bibidia voalaza hiady amin'ny zanak'ondry. Dia zao no toy ny fanambarana. Ary ny zanak'ondry aresy azy, satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Ary aresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Voantso, voafidy ary nahatoky tamin'ny fiantsoana sy ny fifidianana azy. Ny olombelona rehetra no antsoin'Andriamanitra, fa ny tafiditra ho isan'ny voafidy dia ireo izay manaiky ny antson'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra akory no manisy fahasamihafana hoe ianao tsy fidina, ianao fidina, fa zao ny fanambaran'ny soratra masina hoe izay rehetra nandray azy, izay rehetra nandray an' Jesosy dia omeny hery mba ho tonga zanak'Andriamanitra, ho tonga ao anatin'io vahoakan'Andriamanitra, vahoaka voafidy io. Ka zao ny olona rehetra no antsoiny, fa izay mamaly ny antso, manaiky ny antso, mandray an' Jesosy dia tonga anisan'ny olom-boafidy izy. Ry havana malala, vaovao tsara androany dia ny hoe za afaka ho tonga anisan'ny olona voafidy, nofidin'Andriamanitra manokana. Ianao koa, tsika rehetra, niza manaiky ny antso dia afaka ho tonga olom-boafidy izy. Vahoaka voafidy, vahoaka an'Andriamanitra. Ka zao zany Andriamanitra mandefa antso amin'ny olona rehetra mba ho isan'ny vahoakany, ary izay manaiky ny antso, mamaly ny antso, ampanetretena dia tafiditra ao anatin'ilay vahoaka voafidy. Dia araka ny fanambarana teo, mahatoky amin'ny maha vahoaka voafidy azy. Nantsoina izy, voafidy izy, fa mahatoky. Ireo no azo ny fandresena farany. Ary misy fanambarana hafa ihany koa Apokalipsy 4:12 ny amin'io vondron'olona manokana io, vahoakan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, masina tahaka ny fahamasinan'Andriamanitra. Dia zao ny voalaza Apokalipsy 4:12-12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Zavatra anankiroa ny toetra mampiavaka azy: tandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Izy anankiroa. Ry havana malala, za zany zao dia afaka manao tombana ny tenako, ny fiainako, tena miaina amin'ny finoana an' Jesosy avy, tena zanaka mpankatoa an'Andriamanitra avy, mankatoa ny didin'Andriamanitra. Fa ny toetra mampiavaka any olona masina io
olo-masin'Andriamanitra. Tsara ny alalantsika fa ny apokalipsy toko 4:7 manomboka amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 12, io 12 vakitsika io dia miresaka karazana mpivavaka anankiroa, fiankofana anankiroa, zay ny anankiray fiankofana marina, ny anankiray fiankofana diso, fiankofana tsy izy, zay voalaza fa raha misy manao an'izany dia izy no isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra, tsy miaroaro zavatra. Ka zay ny mahatonga azy manao fanambarana eo amin'ny apokalipsy toko 4:12 hoe ny fiankofana tena izy, ireo zanak'Andriamanitra manao an'ilay fiankofana tena izy dia anankiroa ny mampiavaka azy, dia ny tandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Indraindray moa izy ireo ohatry ny hoe ampifanoherin'ny sasany, hoe mifanohitra finoantsika izao fa tsy ilaina intsony ny didin'Andriamanitra. Ry havana malala, soratra masina dia manambara fa toetra roa mampiavaka ny olona masin'Andriamanitra dia ny fankatoavany, ny tandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoany, ny finoana any Jesosy. Io vahoaka manokana io amaranantsika azy, io vahoaka an'Andriamanitra manokana io dia nantsoina amin'ny anaran'Andriamanitra, amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy, ary zany indrindra no tokony hivavahantsika mafy mba hatonga an'io vahoaka manokana io mba ho tena mahatoky hipetraka eo amin'ny toerana mahavahoaka an'Andriamanitra azy, ary hametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany maha-Andriamanitra azy. Zao no vakitsika Jeremia toko 5:12. Nalahelo mafy ny mpaminany Jeremia satria nisy toe-javatra niseho tamin'ny vahoaka zay nantsoina tamin'ny anaran'Andriamanitra. Jeremia toko 5:12 vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: Jehovah, tsaronay ny faratsianay sy ny heloko ny razanay, fa efa nanota taminao izahay. Noho ny amin'ny anaranao dia aza arianao izahay. Aza tao tsinitsinina ny seza fiandrianan'ny voninahitrao, tsarovy izahay ka aza tsoahanao ny fanekenao taminay. Ravana malala, io vahoaka manokana io zay nantsoina amin'ny anaran'Andriamanitra, raha manao zavatra tsy tsara, manao fiainana tsy manjary izy, dia ny voninahitr'Andriamanitra mihitsy no lotoiny, potehiny, simbany amin'izany fomba fiainan'izany. Ary zany no tokony hivavahantsika mafy. Raha mahatsapa ianao fa misy vahoaka manokana ny fidin'Andriamanitra, raha mahatsapa ianao fa ao anatin'io vahoaka ny fidin'Andriamanitra io, raha izaho mihevitra ny tenako fa ho isan'ireo voafidy satria efa nanaiky ny antso nataon'Andriamanitra, dia tokony ho tsaroako, tokony ho tsaroantsika mandrakariva fa mitondra ny anaran'Andriamanitra isika. Ary zany no tokony hitolomana mbavaka mandrakariva, tsy ho an'ny tenako ihany, tsy noho ny fitiavan-tenako hoe Andriamanitra ampio mba hatoky, amin'izay mba tsy ho diso ny tombontsoa izay efa nomaninao. Tian'Andriamanitra zany, ankasitran'Andriamanitra ny faly Andriamanitra amin'izany, fa mihoatra lavitra noho izay ny anaran'Andriamanitra zay entiko, ny anaran'Andriamanitra zay hoentin'io vahoaka voafidy io. Misy tantara niseho zay tsy de tsara loatra, Isaia toko 4. Efa fantatr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia ny zavatra iseho. Dia zao ny faminaniana nataony mpaminany Isaia. Isaia toko 4:1. Ary amin'izany andro zany dia hisy vehivavy 7 hiazona lehilahy iray ka hanao hoe: ny haninay ihany no hoaninay, ary ny lambanay ihany no tafianay, fa izao ihany no angatanay. Aoka ho tononona amin'ny anaranao izahay, ka afao tondromaso.
zava-doza, tsy mihevitra zay momba an'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra, ny voninahitry ny anaran'Andriamanitra, fa ny tenany no jereny. De ozy hoe ny anina ihany no hoaninay, fa zao fotsiny aoka mba ho afatondro maso izahay, mba hanana toerana amin'ny hoe mba vahoaka an'Andriamanitra. Aoka ho tononona amin'ny anaranao izahay, fa ny fomba fiainanay tsy zay fomba fiainanay ihany, ny fomba fiainanay tsy maninona zany, fa aleo tsy hiditra lalina amin'ny fanarahana anao, fa mba tianay fotsiny ho tononona amin'ny anaranao izahay. Ry havana malala, misy zany ary noko fa ianao de mahatsapa fa misy zany. Fa zao hoe mba ho voaro am'zany ane isika, mba ho voaro am'zany loza mananontany zany ane itsika, no ny fitiavatena fotsiny ihany no irina hitondrana ny anaran'Andriamanitra, ka de lasa manimba mandoto ny voninahitr'Andriamanitra ny fomba fiaina, ny fomba fihetsika, ny fihinana, ny momba antsika rehetra. Ry havana malala, i Daniel dia nanana fanandramana tsy tsara. Iresaka misimisy amin'izy io itsika manaraka, fa ho faranantsika amin'ny Daniel 7, ny amin'ny zavatra zay niseho teo amin'ny Daniel sy ny vahoaka an'Andriamanitra. Daniel de mpanompon'Andriamanitra, fa rehefa nivavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra izy, de zao no vavaka nataony. Daniel 7:9-10 Andriamanitra ahatonga lany ny sofinao ka mihaino, ahirato ny masonao, ka jereo ny fahafoananay sy ny tanàna zay natsona amin'ny anaranao, fa tsy amin'ny fahamarinanay na andoharanay ny fifonanay eto anatrehanao, fa amin'ny alehibe nindra fonao. Tompo mandrenesa, tompo mamela heloka, tompo mihaino ka miasa, aza ela ianao Andriamanitra noho ny aminao, fa ny tanànanao sy ny olonao de nantsoina amin'ny anaranao. Ny talao mafy Daniel, nalahelo mafy izy, vokatry ny anaran'Andriamanitra, voaloton'ilay vahoaka voafidin'Andriamanitra. Ravana malala, hitahy antsika ny Andriamanitra mba ho isan'ireo vahoaka voafidy isika, ary mahatoky am'zany mahavahoaka voafidy atsika zany, ka dia ho isan'ireo zay mpanome voninahitra ny Andriamantsika zay nifidy atsika, mba tsy hisy mitsy sanatry na de kely aza eo amin'ny fiainantsika, fisainantsika, amin'ny fitentsika, ny momba antsika rehetra, sanatry n'izany analana baraka ny anaran'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ary zany indrindra no tokony tolomantsika mivavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Andao hivavaka isika. Andriamanitra o rainay any an-danitra, sotranao izahay satria mananatra nay ianao, miteny mivantana amin'ny fonay ianao. Andriamanitra o, maniry izahay mba atoky amin'ny fifidiananao anay. Tafiditra ho anisan'ny vahoaka voafidy izahay, ny mpiaino rehetra Andriamanitra, iriko mba hamaly ny antsonao, hanaiky ho isan'ireo olom-boafidinao. Dia ampio izahay mba ho tena mahatoky amin'izany mahavahoaka voafidy anay zany. Ampio izahay mba ho mpanome voninahitra ny anaranao, ka ny andronay sisa rehetra, na maro na vitsy, dia mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao rano fotsiny. Tononoko amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen.